Faratsio maty nataony ilay renim-pianakaviana sorona ny zanany lahy kely. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity. Araka an'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raim-pianakaviana namono ny zanany izay natao sorona no tena impanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Haintany any Atsimbo distrika misy 720 no voakasika miomana amin'ny fiatrehana izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny fampidinika momba ny fiomanana sahady amin'ny fiatrehana haintany any Atsimo any ny filohan'ny fanavaozana Mikael Rananirina sy ny mpanilana ny rafitry ny firenena mikambana ao Madagasikara Antony Ngororano. Ny fandinika sy ny fanakalo hevitra mikasika ny fomba fiatrehana sahady izany haintany izany moa izy ireo dia nizao ka hatramin'ny volana Oktobra io ireto roatonta ireto mba hampihena ny voka-dratsiny amin'ny imponina any amin'ireo faritra izay voakasika. Araky ny tarehimariky ny BNGRC distrika 720 no voakasika izany haintany izany ary 720 amin'ireo dia any Atsimo avokoa. Hatramin'ny volana Novambra no tena ho mafy izany haintany izany. Malagasy manodidina ny 2024 no ahina isidra izany olana izany raha ny tarehimariky amin'izao. Ho tafiakatra mahery ny ray faingo sivy tapitrisa izany raha miampy ireo ny mety ho vokatry ny El Nino. Ankoatra izany nivelatra tamin'ny resaka fampandrosoana ara-toekarena any Madagasikara amin'ny ankapobeny ihany koa ny dinika izy ireo tao anatiny izany rehetra izany. Midika izany fa tsy mitsahatra mitady vahaolana andro manalina izany ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao mba hamahana ny olana eny fotony sy ny olana izay tena ienan'ny vahoaka ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao hatrany. Fokotany Ambohy Mitsinjo Antsiranana indray fiarabe misa roa no tratra nitondra hazo tsy ara-dalàna mahery ny 2,000. Nisy camion misa roa izay nitondra hazo maromaro tsy ara-dalàna ary tratra nampidina ireo hazo ala ireo izay ahitana rame sy mandrofo izay efa vita planche, chevron, madri, tao Diego Sierez fokotany Ambohy Mitsinjo ny aliny alatsinainy 10 Aogositra 2024 lasa teo iny. Voalaza fa tsy nahitana taratasy mifanaraka amin'izany ireto hazo mahery ny 2,000 isa ireto. Nogazana ireo hazo ireo ary natomboka ihany koa ny famotorana sy ny fanadidina mikasika ny tompona andraikitra amin'ireto hazo ireto. Fokotany mandry tsara indray trano 50 maikilany afo mponina 470 tsy manan-kialofana. Tokantrano manodidina 50 no maikilany afo tamin'ny haintrano nitranga ny aliny 12 Aogositra tokony tamin'ny Valora alina tao amin'ny fokotany Farara komina Kalandy distrikany Mandritsara. Vokatra izany olona misa 470 no traboina sy tsy manan-kialofana. Araky ny vaovao voaray trano iray no voalaza fa niaingan'ny afo izay niparitaka haingana tamin'ireo trano manodidina azy. Sarotra ny fifehezana ny afo noho ny rivotra mafy izay nitsoka tamin'ny fotoana io ka nahatonga ny fahapotehan'ny trano maro tahaka an'izao. Efa tonga tany an-toerana moa ny ben'ny tanàna sy ireo mpitandro ny filaminana izay nanao fanadihadiana lalindalina kokoa momba ny antony nahatonga an'ity haintrano ity. Ary efa maro ihany koa moa ireo olona izay tonga nanome izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo mponina izay voakasika an'ity haitrano ity tany Farara izay hatrany. Andrano velona ilafy indray. Zazavavikely manodidina ny 4 volana no nisy nanary. Olona sendra nandeha hiasa no nahita ity zazavavikely ity teo amin'ny barazy Andriambato eo anelanelan'ny Andrano velona sy ny Antsampanandrano komina ambanivohitry ny Ankadikely ilafy tamin'ny andron'ny Alarobia 12 Aogositra 2024. Tsy fantatra araka izany izay havana. Afaka manatona sampandraharahan'ny polisy miaro ny zaza tsy ampy taona sy miady amin'ny heloka mamoafady ny komisaria central Sabotsy Namena izay mahafantatra azy sy ny reniny. Tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka nytony satria zanakao nateraka ao ve dia vitanao no manary azy tahaka an'izao. Nahoana raha manao fanabeazanaizana fotsiny raha toa ka mbola tsy vonona ny taiza sy mbola tsy vonona ny handray andraikitra ao anatin'izay fitezan-janaka izay. Tsy mora ny mitaiza ekena izay fa kosa tsy mety izany hoe manary zanaka izany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity renim-pianakaviana izay nanao sorona any zanany ity. Renim-pianakaviana iray sy ny zanany lahy vao iray volana no tsy hita tamin'ny 13 Jolay 2024 tao Ambatomitety fokotany Antanety be distrikany Faratsio iny.
nanao fikarohana ny fokony olona sy ny mpitandro filaminana ka hitany alahady 2 aogositra 2024 moa izy ireo izay 30 metatra miala ny tranon'izy ireo ihany izy mianaka ireto efa tsy nisy ana intsony anefa ilay zaza fantatra ny izany fa nandeha tany amin'ny mpitsabo nentim-paharazana nampimasy izy ireo ka voalaza fa natao sorona ilay zaza niaiky tamin'ny famonoana ilay zaza ny reny ny taoriany fanadiadiana miaraka tamin'ny mpitsabo nentim-paharazana iray olona misa 3 ahitana ilay mpimasy reny ilay zaza ary ramatoa iray havany reny mpianakaviana izay nampifandray tamin'ilay mpimasy no nahiditra ponja vonjomaika rehefa niangatra fampanoavana izy ireo taorian'izao fatatrarana azy ireo zao midika izany fa tena efa mananao foana ny olona amin'izao fotoana izao ary tena miendrika sazy farakin'izay mafy ireo zay mananao foana ao anatin'izany rehetra izany mety ho inona ara zany no mety ho antony tia famonona fanaovana sorona ny zanak'izy ireo ity moa ve tianan-karena diso tafahoatra na ihany koa tianan-karena tampotampoka ka lasa mananao foana sy minomino fahatany tahaka an'izao nataony reto ray aman-dreny tany faratsivo reto izay namono ny zanak'izy ireo mba ho atao sorona izay araky ny voalazany mpimasy izay nandehanan'izy ireo zay ekena fa samy tianan-karena avokoa ny olona rehetra fa kosa tsy mety izany hoe mamono olona na ihany koa manao sorona ny menaky ny aina izany ary ny mamono olona mo dia mendrika sazy farakin'izay mafy ka tsy afabela am'izany ireto izay namono nahafaty ny zanak'izy ireo ireto zaran'izy ireo aza tsy nataony fokony olona fitsaram-bahoaka tany ka saodia tratran'izay amin'ny aorina kely eo ka aza dia maimaiky ny tianan-karena loatra fa lasa mampanao fahatany tahaka an'izao tranga izay niseho tany faratsivo zao mampalahelo ilay zaza izay maty ny vonon'ny iray aman-dreniny noho izay tianan-karena tampoka izay mazava araky izany fa tsy nidiolahy ihany ary tsy ireo olona manafika ihany no atahorana amin'izao ankehitriny zao fa hatramin'ny ireo zay olona tena itokisanao sy ny olona ankaiky anao aza dia mahavita mivadika anao ankitsirano zao raha toa ka ahitavany tombony sy mety azony vola izany famadihany anao izany porofo mitoaka mitendany zao ity reny mpianakaviana izay nahavita nanao sorona ny zanany noho ny toromarika sy torohevitra izay nomeny mpimasy ny azy ity amin'izay hoe tianan-karena tampoka izay ka izao lasa nanao foana namono ny zanany mba ho atao sorona izay ho takalony ireo harena be izay nampanantenay ny mpimasy sy ny dadarabe azy izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomoko lasy tomoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino like ny video antsika ary tsarovatrano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomoko lasy tomoko vavy mankasitraka dia mirarisoa